Samy hafa tompoko ny afo be sy ny afo be. Zay no anomboako ny fampianarana fahavalo zay arahantsika eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy izay ianarantsika momba ny Ada sy Zila satria nalaza be tamin'ity herinandro ty hoe any Californie hono afo be, misy afo be hono any Californie de be moa nareo namana, fianakaviana, olona fantatra niantso anakany nandefa mesazy tena hoe nanao ahoana nareo amin'izany afo be any aminareo any zany de hozy aho hoe misaotra betsaka fa mahafinaritra ny fitiavana, misaotra anareo niantso fa zahay aty Berkeley, ny Californie moa zany isan'ny tena hoe isan'ny ny États-Unis zany ho an'izay tsy mahafantatra de tena ngeza be, misy an'io karta ao afara ko io, misy an'ilay hoe État dimampolo no mitambatra, io zany mitovitovy amin'le hoe Union Européenne, Union Africaine, Royaume-Uni de ohatraohatran'izay koa ny États-Unis zany hoe misy État dimampolo mitambatra aty États-Unis ka iray amin'izay État zay i Californie zay misy anah amin'izao fotoana zao misy an'ilay afo miledaleda be fa any a Los Angeles zany le afo zany hoe any atsimotsimon'ny Californie any fa zahay aty a Berkeley aty avarabaratry Californie aty de tsy tonga aty aminay zany lay afo be, lay afo mirehitra, tsy lay afo be voalazan'ny baiboly io tompoko amin'ny teny fototra na amin'ny teny hébreu na amin'ny teny grika de tsy afo, tsy motro ozy zay boaka Majungany zay izy io fa ny fandikanan'ny baiboly malagasy no mandika anazy hoe afo be fa samy hafa ny afo be ilay voalaza ao amin'ny baiboly ilay fiainany tsy hita, ilay atahorany maro any amin'ny fiainana ankoatran'izao fiainana zao zany hoe tsy eto ambony tany tompoko ilay afo be ary tsy hoe mipetraka aty Californie aho zao de miaro be fahatany fa mifanaraka tsara amin'ilay fampianarana izay ianarantsika androany zany fa samy hafa tompoko ny afo be ilay voalazan'ny baiboly sy ilay afo izay mirehitra aty Californie. Mifandray amin'izay hozy ny fampianarana izay ataontsika androany satria samy hafa koa ny tenin'Andriamanitra, ny lazaintsika hoe soratra masina ary ny baiboly. Nisy fotoana nanao fampianarana momba n'izy ity tamin'izaho mbola tany a France nampianatra tamina fiangonana malagasy tany le hoe le tenin'Andriamanitra de gagagaga be ny olona nanatrika an'le fampianarana tamin'izay rehefa niteneniko hoe samy hafa tompoko ny tenin'Andriamanitra de izay voalazan'Andriamanitra. Ny baiboly de misy tenin'Andriamanitra ao fa misy tenin'ny devoly koa ao. Nosoratan'olombelona ny baiboly avy amin'ny tsindrimandry ny fanan'Andriamanitra ozy ny voalaza ao amin'ny baiboly fa tsy ny soratra rehetrarehetra voalaza ao amin'ny baiboly akory de tenin'Andriamanitra avokoa. Tsy midika zay hoe tsy tenin'Andriamanitra ny baiboly. Nisy fizarana nataontsika teto amin'ny pejy tamin'ity herinandro ity misy pastora norvégiana anankiray nanao fikarohana momba ny fahazahoan'ny vehivavy amin'ny fiangonana loterana malagasy ny hevitry n'ilay ohabolana faharaika amin'ny telopolo ny andinin'ny fahafolo hoe iza no mahita vehivavy tsara de nanazava moa izy tamin'izay hoe ny baiboly ozy izy de soratra ny lehilahy nosoratana ho an'ny lehilahy de matetika moa ny fampianarana ataontsika eto vitsivitsy ihany no manao réaction satria tsy de mahaliana ny olona loatra, isan'ny mampalahelo ny mianatra soratra masina tsy vao amin'izao ihany ary tsy ny malagasy ihany fa hitako tamin'izaho niditra mpiomana mpiandry
Tamin'ny fiangonana loterana malagasy moa zany no nisy anahy de isan'ny aporisihana ny mpiandry tena hoe tamin'izay mpiomana tany a Majunga zany a de tena anatin'le programan'ny fianaran'ny mpiandry mihitsy tsy maintsy manatrika fampianarana soratra masina amin'ny isan'ny roa volana, amin'ny isa telo volana, amin'ny isa taonan'ny tobo reny de tena zahay mpiandry sy mpiomana foana no mianatra eo fa tsy mahaliana ny olona mihitsy le mianatra soratra masina de malahelo foana isaky ny avy any hoe wow fampianarana ohatran'izany ve de tsika reto fotsiny na eno fa leon'ny olona amin'le lahady iny foana vao tonga na amin'ny antsam-panahariva ny tanora vao tonga fa de zahay mpiomana sy mpiandry ihany zany le tena mianatra an'le soratra masina satria obligatoire koa io za zany tamin'ny mbola tsy mpiomana tsy mba manatrika an'ireny le fampianarana sabotsy maraina na le fampianarana soratra masina lavabe reny tsy mahaliana ny olona ary isan'ny feedback voaraiko voalohany teto amin'ny pejy moa zany a le hoe lava loatra le fampianarana 70 minitra eny tompoko tena saika niezaka ihany aho hitady hevitra hoe aleo afoezina le izy fa ny fampianarantsika eto amin'ny pejy zany ny fampianarana soratra masina de tsy ho an'olona maimaika tsy ho an'ny olona mandraindray atendrony ka hoe ny tenindray hono le mpampianatra soratra masina tao amin'ny Facebook tao hoe tsy tenin'Andriamanitra hono ny Baiboly de zay ny andeha ho raisinao fa mila ranao tsara hatrany am-boalohany ka hatrany farany vao azonao ary zay no mahatonga ny maro very tanteraka amin'ny famakiana ny Baiboly satria raha ampahany fotsiny raisinao na verse kelikely fotsiny no iny no izingizinao hoe tia no voalaza ny tenin'Andriamanitra de mety ho very tanteraka anao fa ozy ny rain'ny reformasiona ny fiangonana zay hoe ny soratra masina irery ihany sy ny soratra masina manontolo no fahefana faratampony eo amin'ny fiangonana de io koa de misy mandiso fa de hoe le soratra masina rery ihany iny fotsiny zany raisiny am'le izy tsy raha intsony le hoe soratra masina manontolo tsy raha intsony hoe ndesina manapa-kevitra amin'ny fiainam-piangonana fa de zay fotsiny ho zay soratra masina rery ihany de zay apapahany soratra masina kelikely fotsiny no ny raisiny de zay le mahatonga le fahadiso-kevitra ny maro zay mahatonga ny be de be nanao commentaire sy nanao publication tao amin'ny Facebook indrindrandrindra manambatra an'ilay afo be voalazan'ny Baiboly sy ilay afo mirehitra any a Los Angeles aty a Californie de zay mihitsy koa ny anarantsika androany amin'ny tantaran'ny Ada sy Zila. I Ada sy Zila de vehivavy anankiroa nampirafesiny Lameka arak'izay voalaza ao amin'ny Genesisy 4:7-10 de be koa no manafangaro hoe satria voalaza ao amin'ny Baiboly fa be de be ireo lehilahy nampirafy ao amin'ny Baiboly de azo atao zany no mampirafy satria tenin'Andriamanitra soratra masina ny Baiboly de mahazo mampirafy de malaza be am'izay any a Madagasikara hoe tsy maintsy mampirafy ny lehilahy de tsy maintsy manaiky ny vehivavy nefa ny vehivavy satria tsisy vehivavy nampirafy tao amin'ny Baiboly de tsy mahazo mampirafy ny vehivavy fa zany vehivavy mampirafy zany makorelina mpijangajanga vehivavy maloto fitondran-tena fa ny lehilahy mampirafy de voalaza ao amin'ny Baiboly de izay ilay fifangaroan'ny zavatra mamono araka ny anarantsika tamin'ny fampianarana fahafito tamin'ny alahady lasa teo de zay le atao hoe fahotana ny fahotany Adama sy Eva de fampifangaroana tsy fahazahoana tsara n'ilay tenin'Andriamanitra. Andriamanitra no niteny tamin'ny Adama hoe ny hazo rehetra ao amin'ny sady hazo hinanana daholo afa tsy ilay hazo anankiray fahalalana ny tsara sy ny ratsy ihany de nafangarongaro ny devoly na hodikodiny devoly ny lohan'ny Eva satria Eva tsy nandray mivantana an'le teny raha mijery antsika ao amin'ny Genesisy 1 ao amin'ny Genesisy moa zany ny Genesisy 1 de namorona ny zavatra rehetra ho tsara Andriamanitra tamin'ny andro voalohany izy de nampisaraka ny mazava sy ny aizina tamin'ny andro faharoa izy de nampisaraka ny
tany maina sy ny nampisaraka ny habakabaka de ny hoe ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny andro fahatelo izy de nampisaraka ny tany maina sy ny ranomasina. Tamin'ny andro fahaefatra izy de nanamboatra ny masoandro sy ny volana, ny anankiray manazava amin'ny atoandro, ny anankiray manazava amin'ny alina. Tamin'ny andro fahadimy izy nanamboatra ny biby sy ny sy ny hazan-drano sy ny vorona rehetrarehetra. Tamin'ny andro fahaenina izy nanamboatra ny olombelona, i Adama sy i Eva, lahy sy vavy, tahaka ny endrik'Andriamanitra. Ary tamin'ny andro fahafito de fantatsika tsara fa niala sasatr'Andriamanitra, tsara avokoa ny zavatra namboarin'Andriamanitra rehetra. Ary amin'ny Genesis faharoa de io tantara io ihany no mbola miverina, ilay tantara ny famoronana ihany sy ilay hoe Andriamanitra niala sasatra tamin'ny andro fahafito fa tao izy no namorona ny fanambadiana. Ary ny namoronan'Andriamanitra ny fanambadiana zany hoe Andriamanitra no mpamorona ny fanambadiana. Andriamanitra no nanambatra ny Adama, lehilahy anankiray, sy Eva, vehivavy anankiray, ho mpivady ka lasa nofo iray ihany izy roa satria tsy nisy nety tamin'ny Adama ny biby rehetrarehetra izay nomeny anarana, fa rehefa nomen'Andriamanitra n'ilay vady sahaza ho anazy amin'izay izy, nanamboaran'Andriamanitra ny Eva, de teo no noforonon'Andriamanitra koa ny fanambadiana. Fa ny anarantsika tsara koa tamin'ny heriny fa nanomboka amin'ny Genesis toko fahatelo amin'izay, de tonga devoly niteny tamin'ny alalan'ilay menarana, nasavoritaka ilay didy nomen'Andriamanitra ny Adama, i Adama izay tokony ho lohany na mpianatra ny Eva, no lasa notarihin'ny Eva ny aino an'ilay feon'ny devoly ka nanota i Adama sy Eva. Nazavaintsika tsara tamin'ny heriny izay fa tsy Eva rery no nanota fa i Adama sy Eva. Ary tsy Eva rery no voasazy fa na i Adama na Eva na ilay menarana de miaraka voaozina amin'ny tany sy izao tontolo izao rehefa tafiditra ny fahotana. Nefa amin'io Genesis toko fahatelo io ihany tsy niandry aty amin'ny testameta vaovao Andriamanitra fa avy de fa izy no namonjy raha nitady hevitra hanakonakonany ny fahotana sy amonjeny ny tenany tamin'ny alalan'ny ravin-kazo mora maina i Adama sy Eva, de Andriamanitra no nanarona ny fahotany sy namonjy anazy tamin'ny rano zanak'ondry ka nampitafiny fitafiana volon'ondry i Adama sy Eva izay maharitra iny fa tsy ohatran'ny ravin-kazo mora maina. De nanomboka tamin'ny Genesis toko fahatelo zany de efa tafiditra ny fahotana, efa misy tenin'ny devoly ao anatin'ny Baiboly nanomboka teo, de miaraka voatantara ao anatin'ny Baiboly ny tantaran'Andriamanitra, ny tantaran'olombelona mpanota, ny tantaran'ny devoly mpamitaka sy ny mpamono ka raha tsy haitsika tsara ny manavaka an'ireo ao anatin'ny Baiboly de ho faty ilay fahafatesana nanjoany Adama sy Eva. Efa mahazo antsika olombelona tsirairay avy tsy maintsy ho faty daholo atsika na mpanota na tsy mpanota, de efa novonjeny Jesosy fa ilay fahafatesana faharoa, ilay fahafatesana mandrakizay no namonjeny Jesosy atsika. Ka raha mbola afangarontsika efa vita batisa, efa nateraka indray koa zany ny efa voalazan'ny Baiboly de mbola ho tratran'ilay fahafatesana faharoa, ilay fahafatesana mandrakizay koa isika. Ary ny Baiboly tompoko araka ny tenin'Andriamanitra de sabatra roa lela, tsy azo lalalaovina, tsy hoe sabatra de ratsy. Le sabatra moa zany ohatran'ny hoe fandikana ohatran'ny lavitra be, ohatran'ny kisarisary teny zany, fa ataoko hoe antsy meso izay boka Majunga any. Ny antsy de tsy ratsy ho azy. Ny meso rehefa hanetehanao voatabia hoentinao mahandro, mampiasa antsy aza ny mpitsabo rehefa manao chirurgie, de mitandrina tsara rehefa mampiasa an'io antsy io, satria raha tsy mahay mampiasa anazy ianao de ianao ihany no maratra amin'ilay izy, ianao ihany no matin'ilay sabatra izay ampiasainao, ianao ihany no ampiasain'ilay antsy. Ka noho izany mila
mitandrina tsara rehefa mampiasa antsy. Zaho moa zany tsy de araky ny efa lazaiko foana, za tsy de kapoakako loatra le mikarakara lakozia de za le maimaika lava de isaky ny mahandro le manetika voatabia sy tongolo malakilaky be de tapaka foana ny tanako. De be koa tsika kristianina de maratra foana isaky ny mamaky ny soratra masina satria vakitsika malakilaky lay sabatra roa lela. Mila mitandrina tompoko rehefa mampiasa antsy mba tsy haratra sy ho faty aminy ianao. De tahak'izay tompoko ny Baiboly, ny soratra masina. Amintsika kristianina de ny Baiboly ny soratra masina. Amin'ny musulman de ny Coran ny soratra masina. Tahakan'izay ny fivavahana rehetrarehetra. Ka amintsika kristianina ny Baiboly ilay soratra masina antsika de mila fitandremana ny fampiasana azy. Fa tsy ampiasapiasaina fahatany ny teny hoe afo be, nampirafy indrindra amin'ny tontolontsika patriarkaly any Madagasikara. Zay ny anarantsika ny tantarany Ada sy Zila androany zay nampirafesiny Lameka izay taranaky Kaina. Tsy midika izany fa azo ataony mampirafy satria voalaza ny Baiboly fa be de be ny lehilahy mampirafy. Iny lay manapaka tanana iny, raraisina malakilaky. Ary ny Baiboly tompoko tsy entina manamary-tena, tsy entina hitsarana ny hafa, fa hiainona ny tenin'Andriamanitra. Ka ny tenin'Andriamanitra amin'ity tantarany Ada sy Zila ao amin'ny Genesisy toko 14 ity zany no ianarantsika androany, fa tsy ny fomba ny Lameka izay nampirafy any Ada sy Zila. Averintsika hanaovana résumé kely ilay Genesisy toko 14. I Adama sy Eva no noforon'Andriamanitra voalohany araka ny endrik'Andriamanitra sy ny taren'Andriamanitra no nanamboarany any Adama sy i Eva. Fa rehefa nanota i Adama sy Eva de tonga ny fahotana, de araka ny Genesisy toko 15 i Adama de niteraka ny Kaina sy Abela. De noho ny fahotana de lasa namono any Abela i Kaina. Fantatsika tsara ny tantaran'ny Kaina sy Abela fa efa tafiditra zany ny fahotana teo. Tsy midika zany io le tandremana hoe azo ataony mamono olona satria i Kaina namono any Abela, fa vokatry ny fahotana io. Ary ao amin'ny Genesisy toko 15 ilay hianarantsika mitohy am'izay avy eo, satria ny Baiboly koa de tsy ny tantarany taranaky Abrahama fotsiny ihany fa be dia be ny karazana foko sy firenena samihafa voatantara ao amin'ny Baiboly koa. Ka io tarana ezahantsika amin'izao fampianarana zao zany ny maka référence tsara hoe avy aiza moa ty taranaky Abrahama ty, angano arirarira fotsiny araka an'ilay nolazaiko tamin'ny heriny ve hoe angano babiloniana ny nakana ny tantarany Adama sy Eva fa tsy marina, tsy akory. Misy an'izay ao amin'ny Baiboly fa araka nyty soratra masina sy ny tetiarana ao amin'ny Genesisy toko 15 efa nianarantsika tamin'ny heriny koa hoe ny tetiarana araka ny Matio no ianarantsika n'ireo vehivavy amin'ity taona ty fa misy koa lay tetiarana any amin'ny Lioka toko 17 lay manomboka any amin'ny Eva, de misy koa tetiarana ao amin'ny Genesisy toko 15. Généalogie lay tetiarana raha tsy haintsika malagasy lay tenintsika malagasy fa ny teny frantsay no ahaizantsika anazy Ao amin'ny Genesisy toko 15 koa de misy tetiarany taranaky Seta. Zany hoe Adama sy Eva niteraka ny Kaina sy Abela rehefa avy nifamono i Kaina sy Abela de niteraka fahatelo indray i Adama sy Eva de niteraka ny Seta izy, de ambarany Genesisy toko 15 tsara fa niteraka ny Seta tahaka ny endriny sy araka ny tareny i Adama sy Eva. Zany hoe tsy ilay Genesisy toko 12 ilay Andriamanitra namorona ny olombelona tahaka ny endriny sy araka ny tareny tsony zany manomboka aty amin'ny taranaky Seta, fa lasa niteraka olombelona
mpanota amin'izay i Adama sy Eva nanomboka teo amin'ny taranaka faharoa, manomboka eo amin'ny zanaka Adama sy Eva zany de mpanota avokoa. Zay no mahatonga antsika olombelona rehetrarehetra mpanota avokoa antsika eto amin'ity tany fandalovana ty. Hoy ny tenin'Andriamanitra, zay no nahatongavan'i Jesosy teto hoe izay mino an' Jesosy Kristy ho lalana sy fahamarinana ary fiainana amintsika kristianina io tsy hidirantsika izay ondry hafa ivelan'ny vala, fa izay ondry ny Jesosy ao anatin'ny kristianina de Jesosy irery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fa tsy hoentintsika hitsaran'izay ivelan'ny valan'ny kristianina koa io hoe tsisy voavonjy ianareo satria Jesosy irery ihany. Ho antsika ato ambala io tenin'Andriamanitra io, fa tsy hidirantsika izay anaovany an'izay any ivelany any. Izay ilay asan'ny tenin'Andriamanitra, mitaiza antsika izay manaiky fa tena tenin'Andriamanitra avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra tokoa ny Baiboly, fa mila sarahana tsara hoe misy ny soratra izay deskriptifa, zany hoe mitantara ny zava-nisy izay avahana tsara amin'ny soratra izay atao hoe preskriptifa, izay io lay milaza hoe ity no atao ity tsy atao. Ilay tantarany Ada sy Zela zany izay ianarantsika androany, nampirafesan'ny Lameka azy roa vavy, de deskriptifa io fa tsy preskriptifa, zany hoe midekirira n'ilay taranaky kaina efa nateraka Adama sy Eva tamin'ny maha olombelona mpanota anazy no nampirafy, fa tsy ilay namboarin'Andriamanitra tahaka ny endriny araka ny tarehiny tany amin'ny Genesisy 2 ka namoronan'Andriamanitra ny fanambadiana ho lahy sy vavy. Ary namafisin'i Jesosy zany ety amin'ny testameta vaovao hoe noho ny hamafy ny fonareo no nahatonga ny Mosesy ny teny hoe azo atao ny misara-bady manome taratasy fisaoram-bady ny vadiny, fa tsy avy amin'Andriamanitra izany. De ozy ianao hoe ianao mampianatra io ara ny sara-bady. Eny tompoko, satria mpanota daholo isika rehetra. Tsy hoe izany sara-bady, tsy hainareo akory izay zavatra nitranga tao anatin'ny tokantranonay tao nahatonga nakany sara-bady ka ozy ianareo hoe any amin'ny afo be ianao fa samy manana ny fahotantsika isika, fa hoy Jesosy ny mijangajanga de tsy izay misara-bady divorcé officiel tahaka anahy ihany, tsy hoentiko manamary tena koa izany, tsy akory fa izaho manokana no mahalalana efa nibebaka na tsy nibebaka tamin'izany. Izay ilay fampiasana ny tenin'Andriamanitra, tsy hoentina mitsara ny hafa fa hoentinao mibebaka. Fa izay rehetra mijery vehivavy na mijery lehilahy ka hila azo ozy Jesosy de mitovy aminay divorcé ara-panjakana ihany. Iza taminareo no tsy nanao an'izany? Araka ny testameta vaovao lay fanekena vaovao izay nentin'i Jesosy de ny batisa no miteraka atsika ho olom-baovao indray. Raha amin'ny Genesisy 5 zany de miteraka olombelona mpanota ny olombelona rehetra, de noho ny amin'ny batisa fanekenan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao de ateraka Andriamanitra ho olom-baovao araka ny endrik'Andriamanitra sy taren'Andriamanitra indray ianao. Ka ny fampianarana mitoy izay ataontsika eto amin'ny pejy zany de ho an'izay efa nateraka indray. Tsy hainy sofiny tsy kristianina enoina tompoko ny fampianarana avy ao amin'ny Baiboly, satria mbola tsy nateraka indray tsy mahazo tsy mandray ny teny amin'ny finoana, fa mandray ny teny amin'ny fitsarana ny hafa, mandray ny teny hoentina hitadiavana an'izay erreur amin'ny soratra masina, mandray ny teny eny
anomezana tsiny an'Andriamanitra aza raha mbola tsy nateraka indray. Ka tsy iny lanonany fanaovana batisa iny ihany no mahanateraka indray ianao. Satria raha zaza teraka soamatsara, nefa tsy mitomany, tsy miaina, de mba teraka ihany teo amin'ny batisa fa mort prématuré ozy ny terminy teny vazaha miteny anazy. Tsy hoe zay rehetrarehetra vita batisa koa de velona soamatsara, satria fantatsika tsara zany fa misy ny olona teraka soamatsara any amin'ny hôpitaly, fa avy eo anefa tsy mitomany lay zaza, tsy miaina, maty. Ka mitovy amin'ny tsy natao batisa ihany ianao raha tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy zaza teraka soamatsara izy fa misy fahadisoana ohatra ny taovam-pananany, tsentsina ny orony, tsy afaka miaina izy, de mazava ho azy fa maty izy. De ohatran'izay ny fiainantsika kristianina, na de vita batisa aza isika ka tsy miaina ny tenin'Andriamanitra, tsy mianatra soratra masina, ary tsy hoe miainy fotsiny de mahalala vela ato anatin'ny sainato, fa tsy miainana zany amin'ny fiainanao ianao, de maty. Prématuré, ohatran'ilay nolazaiko teo ihany hoe mba natao batisa ihany ianao, nateraka indray ianao, nefa tsy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, de lasa mandray ny tantarany Ada sy Zila ho fanekeny soratra masina ny fijangajangana. Lava be zay fampidirana zay satria ny fianarana ny tantaran'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly izay anarantsika misesy eto amin'ny pejy de tena saropady ka hampatsiahiviko foana. Za manokana tamin'ny mbola tsy teolôjiana no nitetiteta hianatra ny testameta taloha tamin'ny herin'ny saiko, tsy nanana fahalalana hoe misy contexte hafa mihitsy ny tamin'ny nanoratana an'io de niafara tamin'ny tsy nandeha tam-piangonana tsony mihitsy ny za tanatin'ny herintaona. Nianatra tany amin'ny fianaratsoa za tamin'io vao premièrany amin'ny université, samba niala ray aman-dreny nipetraka rery de nieritreritra hoe tena efa mpianatra amin'ny université zany manam-pahalalana, efa matoa za afaka baka avec mention bien zany efa haiko ny mianatra n'ity baiboly ty, za tenako ihany no hianatra anazy. Tafotoana rehefa namaky ny Genesisy, nahita ny reto tantarany hoe lehilahy mampirafy, i Abrahama mbola ianarantsika amin'ny tantarany Sara sy Agara hoe nampirafy lay rainy mino, de tafotoana de naratra tamin'ilay tenin'Andriamanitra de tsy nandeha tam-piangonana tsony. Efa niverina vakansy tany amin'ny ray aman-dreniko tany Majunga, noho ny fahatahorako ny ray aman-dreniko, noho ny iverenako nakany am-piangonana indray, de nahazo an'ilay tenin'Andriamanitra tany indray zay vao velona indray mandeha. Ka mampitandrina ihany aho zany amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana zay zaraina eto. Efa hoentiko ambavaka trano moa zany mba ho fahavelomana no raisintsika eto, fa tsy sanatria fahafatesana, de mba ho zay tena fampianarana avy amin'ny fanahy masina no raisintsika. Ka raha mpianatra ny Ada sy Zila zany androany de tsy anamarina na oviana hoe avy amin'Andriamanitra ny fampirafesana, satria ity Lameka ity no lehilahy taranaky Kaina nampirafy voalohany izay voalaza ao amin'ny baiboly. Ary amafisy ny fampianarana androany moa zany fa tena tsy sitrak'Andriamanitra ny lehilahy anankiray manambady maromaro na vehivavy anankiray manambady maromaro izay moa no amelabelarantsika n'ilay fampianarana androany. I Lameka zany raha miverina mamaky tsara ny Genesisy toko fa 5 io anao lay misy tetiarana io de taranaky Adama sy Eva avy tamin'ny Kaina. Isika koa indraindray rehefa mamaky ny baiboly de mieritreritra hoe rehefa taranaky Kaina de mpanota daholy. Zay moa ny fomba fanoratany Jiosy ny testameta taloha, satria amin'ny mahatantarany Jiosy nosoratany Jiosy ho an'ny Jiosy ny testameta taloha tany am-boalohany de
izay firenena rehetrarehetra tsy Israely de la ny fomba fanehoan'ny mpitantarana azy zany de tsy ilay firenena voafidy a de to tantaraina amin'ny fomba negativa daholy. Nefa matoa voaraikitra ho soratra masina ireny tantara ireny a de misy tenin'Andriamanitra ampitaina ao anatiny. Zany hoe satria ny famindram-pon'Andriamanitra de tsy ho an'ny jiosy ihany, tsy ho an'ny kristianina ihany satria mamposaka ny masoandro ho an'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy Andriamanitra, mandrotsaka ranon'orana ho an'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy Andriamanitra, ary ny fahotany zanak'olombelona tahak'ilay afo aty a Kalifornia izay tsy nilatsaka avy any an-danitra toy ny fitantaran'ny Sodoma sy Gomora hoe nalatsak'Andriamanitra avy any an-danitra, fa hatreto mbola tsy fantatra izay sorsany a, de inoana fa nisy olombelona mety hoe par erreur no nitrangan'ilay afo a, fa no ny sendra ny fanojy tena hoe mauvais moment, mauvais endroit zany ilay afo, mbola tsy fantatra moa hatreto izay tena loharano nipoirany a, fa sendra tamin'io afo kely io no nisy rivotra 160 kilomètres à l'heure maina ohatran'ny cyclone rehetrarehetra zany io, fa tsy de misy amintsika any Madagasikara eny e, misy ihany ny ataontsika hoe tadio ny anaran'ilay rivotra sendra mifofofofo mafy be tampoka reny a, no sendra niaraka tamin'ilay afo na tonga n'ilay tanàna manontolony rehetra de tahaka izay koa zany a, miala tsiny fa somary very kely amin'ny tantaran'ilay izy rehefa tafiditra any anatin'ilay tahaka izay koa zany i Lameka eto a, izay nanambady anankiroa izy a, zavatra nataon'olombelona io fa tsy avy amin'Andriamanitra, voatantara ao amin'ny Baiboly a, tsy hoe tahaka ny Iagara sy Sara ohatra samy vadin'i Abrahama izy de tantarain'ny Baiboly tsara hoe tsy niteraka Sara ary Sara no niangavan'i Abrahama hanambady an'i Agara mba hanomezan'i Abrahama zanaka ho azy, fa tsy hoe mba hananan'i Abrahama zanaka ho an'i Abrahama, fa tamin'ny lalàna tamin'izany fotoana zany de tena hoe ny zanaky ny andevo amin'ny vady a de ho an'ilay tompony. Mbola ianarantsika amin'ny tantaran'ny Agara sy Sara moa zany zay, fa tamin'ity tantarany Ada sy Zila ty kosa zay samy vadin'ny Lameka de tena safidin'ny Lameka fotsiny io satria voapirofo tsara fa tsy hoe tsy niteraka Iada lay vady voalohany na tonga anazy anambady an'i Zila lay vady faharoa, fa tena hoe safidiny fotsiny. De be tsika malagasy moa zany, atsika malagasy moa de mampalahelo ny akamaroantsika nariana lay fahendrena malagasy lay hoe anjara, safidy, lahatra, tody. De rehefa tonga ny fivavahana kristianina nefa tsy niraisina tsara koa le tena voalazan'ny soratra masina hoe avy amin'Andriamanitra koa ny fanambadiana, nefa manana safidy ny olombelona, de be ny mbola mametra-panontaniana ny vady ve anjara sa safidy sa lahatra, de mamaly an'izany ny tenin'Andriamanitra tompoko hoe Andriamanitra no mandahatra, Andriamanitra manome ny tsara indrindra ho anao, nefa mbola manana safidy koa ianao hoe handray an'ilay avy amin'Andriamanitra ve sa tsy handray. Isika malagasy maro moa matetika atsika tsy de manao filôzofia loatra, zany hoe tsy de mahazatra atsika loatra lay mampiasa saina de manao discernement, fa tsika zatra tolorana fotsiny, zay ny fanabeazana mahazatra atsika hoe fady manao an'izao de avy de tsy atao iny, tsy ametrahana fanontaniana. Teny ray aman-dreny de tenin'Andriamanitra, ranarabaky teny tsy azo atao ny mametra-panontaniana na mikritike na manao remise en question, tsy amin'ny malagasy zany zaza hoe rehefa teninao tsy mahazo manao an'io de raha manontany le zaza hoe fa maninona, zaza maditra tsy mahazo atao ny manontany, zay no nitezanantsika. De everintsika fa ohatran'izay koa ny hanatonatsika ny soratra masina hoe voasoratra io de tsy azo anontaniana, de tsy azo karohana, tsy azo tenenina hoe avy taiza moa ny nanoratana ny Genesisy, fa hoe Mosesy ny nanoratra ny Genesisy, Mosesy ny nanoratra ny Genesisy rehetrarehetra zany. Zay na tonga natafotoana rehefa namaky ny Genesisy amin'ny Antsiprieny amin'izay hoe ary toa tsy mitovy le zavatra tenenin'ny Mosesy, fa efa nianatra teolojia vao nahay hoe kay misy karazana
boky anankidimy sy mpanoratra dimy samy hafa no natambatra ao anatin'ny Genesis fotsiny io a. Ankoatran'izay ny boky samy hafa rehetrarehetra. Izay no mbola mahatonga ny mpitory-teny sy mpampianatra soratra masina mandany andro, mandany fotoana, tsy maintsy ampianarina, zany hoe tsy io teny io fotsiny de vakianao de zay tiany sainao interpretevana anazy no izy. Fa sady mila ny fanahy masina no mila ny connaissance théologique ianao. Nasehon'Andriamanitra soamantsara tamin'ny tantaran'ny fifoazana izay narahantsika ny fampianarana tamin'ity herinandro ty ary mbola ho tohizantsika amin'ny herinandro manaraka ilay fifampizarana izay nataon'ny pastora sady docteur en théologie izy no pastora no zanaky ny fifoazana de manamafy tsara fa ny fanahy masina de afaka miasa amin'olona tsy nianatra, tsy nandalo sekoly tahaka Andrimamamaneny lava. Fa ianao zay tsy nitsongaina manokana nahazo an'izany fanomezam-pahasoavana izany, omen'Andriamanitra opportunité anao hianatra. De tsy atao amin'ny akamoana hoe io de fa vitan'ny fanahy masina fotsiny manazava an'io fa zany teolojianareo zany mandany andro fotsiny ianareo makany. Tsy izany nanaovan'Andriamanitra anazy tompoko. Fa sady tenin'Andriamanitra io no nosoratan'olombelona tao anatin'ny tantaran'olombelona mpanota, nomen'Andriamanitra saina isika tsirairay avy natao ampiasaina ny saina nomen'Andriamanitra matoa tsy nitazomin'ny tany ka hoe vatana mandehandeha fotsiny de baikoan'Andriamanitra ny safidinao sy izay ataonao rehetrarehetra fa nomen'Andriamanitra miaraka amin'ny vatanao ao ny saina, ny émotion, ny fahalalana rehetrarehetra de nataon'Andriamanitra hampiasainao araka ny tokony ho izy io. Ohatran'ny zazakely mianatra mandeha aloha zay vao mahay mandeha de ohatran'izay koa ny saintsika olombelona, zay ny antony andehanantsika any an-tsekoly. Fa ny mampalahelo de malaza be sy voizina any Madagasikara am'izao hoe tsy voatery mandeha any am-pianarana anao vao mahay fa mampiasa coco ampiasaina ohatrany ahoana, misy fomba fampianarana anazy tsy kelikely io tompoko. Zay mahatonga hoe manomboka préscolaire zay vao miakatra amin'ny primaire, zay vao secondaire, zay vao mianatra trany mitohy hatrany hatrany le fianarana. Fa tsy hoe rehefa azahoana vola fotsiny de zay. Tsy voatery nianatra be ny mpanan-karena eto amin'ny tanàna de tsy ilaina ny mianatra fa rehefa azo ny vola de zay ny zava-dehibe de ampiasaina fahatany amin'ny zavatra tsy izy ilay vola satria tsy ao ilay fahalalana. Tsy sanatria akory miteny an'izany satria mahalala tsara fa betsaka koa ny malagasy te hianatra nefa tsy manana moyen. De voatery izy tsy maintsy avy de miasa mba hamelomany ny tenany sy ny ankohonany. Tsy miteny an'ireny rehetrarehetra reny fa miteny kosa anao zay afaka mianatra. Zaraina maimaim-poana eto am-pejy, eny ampirisiana. Omena fanomezana mihitsy ary anao noho ny connexion-nao isam-bolana eto am-pejy, mahazo 10,000 ariary isam-bolana zay mandray anjara amin'ilay fifaninana. Ohatran'ny hoe mba solon'ny connexion-nao manaraka ny fampianarana zany iny sady fampirisihana anao fa tsy hoe manam-bola be ry zareo any Amerika any de mizarazara vola eto amin'ny Facebook, tsy izay tompoko ny antony iny. Fa ny tenin'Andriamanitra de zavatra sarotra. Ka mila ampianarina sy azavaina tsara mba tsy ampiasain'ny devoly hamono anao. Idirantsika amin'izay arany amin'ny tantaran'ny Ada sy Izila, izay samy vadiny Lameka ao amin'ny Genesis 4, ny 9:1. Hozy ianao hoe inona no andeha ho ampianarina amin'ny Ada sy Izila? Tsy misy zavatra notenenin'Andriamanitra momba anazy akory anie ao amin'ny soratra masina ankoatran'io andininy anankiray io e. Tena marina zany ary zay ngamba no mahatonga ny tantaran'ireto vehivavy reto tsy de misy mampianatra ao amin'ny baiboly satria araka ny lazain'ilay mpikaroka ny testameta taloha ilay nananaovantsika interview tamin'ny vidéo tamin'ny herinandro teo de tena soratra na lehilahy nosoratana ho an'ny lehilahy ny akamaroan'ny soratra ao amin'ny testameta taloha indrindrandrindra. De izay karazana kisarisary negativa rehetrarehetra zany de natao ho vehivavy. Ary zay no mbola lovaintsika sy ezahany pejy azavaina sy ahitsy
am'izao fampianarana mitoy izao. Misy zany a ilay antsoina hoe misogynie na karazana hoe fanaratsiana vehivavy ao amin'ny soratra ao amin'ny baiboly. Eny tompo, tena naheno tsara anao. Misy ny atao hoe misogynie na fanaratsiana sy fanambaniana vehivavy amin'ny soratra literaira ao amin'ny baiboly. Araky ny efa nolazaiko teo, ohatrany hoe zay taranaka zay tetiaran'ny firenena hafa zay natao hoe fahavalon'ny Israely de lazaina ny razambe vehivavy, lay matriarka zany no lazaina fa tsy lay anaran-dehilahy no hitantarana ny tetiaran'ireo zay taranaka tsy Israely. Ohatra zao ny zanaky Jakoba zao anankiroa, ny zanaky Isaka, Jakoba sy Esau a, fantatsika tsara fa i Jakoba no nipoiran'ilay foko sy taranak'Israely, de i taranaky Esau de voalazany baiboly tsara ao amin'ny Genesis toko fahaenina amby telopolo fa Ada, mitovy amin'ilay Ada ianarantsika eto fa Ada hafa koa ty anarana tanim-boanjo io, zay le antony ampianarana hoa misy anarana mitovy ao fa olona samy hafa efa nianarantsika tany aloha tany fa misy tamara anankiroa samy hafa ao amin'ny baiboly. De eto koa zany misy Ada anankiroa samy hafa koa ao amin'ny baiboly a, ilay toko fahaefatra ianarantsika androany sy any amin'ny toko fahaenina amby telopolo koa de manambara fa ny vadiny Esau ilay nanomeny vahoakany Kanana, lay Kananita, de taranaky Ada sy Esau koa. Zany hoe rehefa lay foko tsy Israely zany a de nosoratan'ny lehilahy mpanoratra ny vehivavy izay vadin'ilay tsy taranak'Israely niteraka aminy. Fa rehefa am'ireo lehilahy reo a de tsy rarahina lay anaran'ny vehivavy zay hianarantsika eto amin'ny pejy. Araky ny averimberiko foana zany, ny baiboly a de tena nosoratan'olombelona fa araky ny tsindrimandrin'Andriamanitra, de misy description-na fiainan'olombelona tsy natao hiainantsika kristianina rehetrarehetra ny ao anatiny. Izany resaka misogynie, fanambaniana sy fanaratsiana vehivavy zany zao de tsy natao hiainantsika kristianina mihitsy zany. Misy an'ilay rafi-piarahamonina patriarkaly ao, io koa lay patriarka moa zany a, lay rafi-piarahamonina de karazana hierarchie izy io. Lay hierarchie de misy hoe ambony ny mpanjaka, ny hova, ny andevo, ohatran'izay zany le hierarchie. Ka amin'io rafi-piarahamonina patriarkaly io de ny lehilahy sy ny zokiolona no ambony. Ary amin'ny tontolontsika tatsinanana sy ny tontolontsika malagasy de izay ny rafi-piarahamonina iainantsika. Tsy misy maharatsy azy tompoko ny rafi-piarahamonina patriarkaly amin'ny maha rafi-piarahamonina anazy fotsiny, satria io no isan'ny mahasamy hafa tanteraka ny tandrefana sy ny tatsinanana. Amin'ny tatsinanana de ny lehilahy no voalohany, tompoko lahy sy tompoko vavy. Fa amin'ny tandrefana de ny vehivavy ny voalohany, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Fa tsy midika izany hoe namboarin'Andriamanitra ho tsara kokoa na ambony kokoa na iangaran'Andriamanitra na ny andaniny na ny ankilany. Io zany ohatran'ny kisarisary anankiray hoe misy ny filaon-dranomamy de misy ny filaon-dranomasina. De tsy hoe satria tiako kokoa ny tilapia zay filaon-dranomamy a de haratsiako ny trident zay filaon-dranomasina satria masira loatra na matsatso loatra ny andaniny sy ny ankilany, fa namboarin'Andriamanitra ny ranomamy sy ny ranomasina samy nataony hiaina am'izay mahavelona anazy ny trondron-dranomamy sy ny trondron-dranomasina. Fa tsy natao hifamadibadika kosa nefa ary ho anay ohatra zay avy any Madagasikara, avy any amin'ny tontolo tsatsinanana mifindra ty Etats-Unis a, de misadapta zahay
lay filaon-dranomamy na trondron-dranomamy rehefa miaina ty anaty ranomasina. Ny tiako lazaina amin'izany zany de tsy nataon'Andriamanitra ho uniforme ny zavatra rehetrarehetra. Ny Baiboly de universel. Ny tenin'Andriamanitra sy ny mesazin'Andriamanitra de tokana tsy miova. Fa ny fampiarana sy ny fiainana anazy ao anatin'ny tontolo samihafa de tsy mitovy. Izay no mahatonga ny feminisma, indrindrandrindra fa ny teolojia feminista, izay solomaso entiko mamaky ny soratra masina sy entiko mitondra fampianarana ho antsika vehivavy indrindrandrindra eto amin'ny pejy, nefa natao ampianarana koa ny lehilahy. De tsy ilay feminista tamin'ny voalohany izay nitaritin'ny vehivavy Amerikanina mifanaraka amin'ny tontolo vehivavy Amerikanina no entiko hitondrana ny fampianarana eto, zany hoe tsy anova ny toe-tsaina sy ny kolotsain'ny vehivavy malagasy ho lasa toy ny vehivavy tandrefana ny tanjon'ny pejy. Ary tsy izay interprétation zareo tandrefana ny soratra masina no ho terena tsy maintsy universel amin'ny fiangonana kristiana rehetra, satria tsy azo lavina fa tamin'ny tantara ny fiangonana kristiana koa, indrindra ny nahatongavan'ny kristianisma tany a Madagasikara, de ilay kristianisma avy taty andrefana, ny misionera avy tany Angleterre sy avy tany Norvège sy avy tany a France no nitondra ny Baiboly sy ny soratra masina, ary ny fivavahana kristiana efa miaraka amin'ny kolotsaina tandrefana tonga tany amintsika tany a Madagasikara, ka zay no mahatonga ny fivavahana kristiana any a Madagasikara. Misy katolika romanina, misy katolika orthodoxa, misy luterana, misy calvinista, misy an'izao fivavahana rehetrarehetra eraky avy amin'izao tontolo tandrefana rehetrarehetra zao tonga any amintsika any miaraka amin'ilay kolotsaina, de misavoritaka amin'izay tsika malagasy hoe aiza ary no izy malagasy ray ihany de ny zavatra niainana tany Angleterre sy ny zavatra niainana tany Allemagne sy ny zavatra niaina tany a Genève no avy de terena ho copier-coller atsofoka ao a Madagasikara, de misavoritaka ny mpitondra fiangonana ao anatin'ny FFKM, satria ny sasany nandray ny teolojian'ny Lotera izay manasaraka tanteraka ny fanjakana roa, ilay fanjakan'Andriamanitra sy ilay fanjakana entin'olombelona. De sahirana koa ny pastora FJKM izay nianatra avy tamin'ny Calvin hoe miditra amin'ny fiainana sosialy sy politikan'ny olona ny fiainana kristiana sy ny tenin'Andriamanitra. De misy koa moa ny avy any amin'ny Angleterre izay lasa fivavaha-panjakana mihitsy ny Anglikanina mifangaro ao anatin'ny FFKM, de fanina tsika malagasy, fanina ny kristiana malagasy tsy hita tsony, satria ny fiangonana samy te hitazona ny anarany, samy te hitaona ny olona ho betsaka kokoa ao aminy de very ilay tena hafatry ny tenin'Andriamanitra. Variana mifanaratsy sy mifampitsikera isika ka tsy tafita ilay tenin'Andriamanitra. Tsy ny rafim-piarahamonina no ambony sy ajaina kokoa noho ny tenin'Andriamanitra, indrindrandrindra amintsika protestanta, de tsy ny tradisiona ny fiangonana no ambony noho ny soratra masina. Tsy ireo teolojia sy fironana teolojika samihafa no mibaiko ny Baiboly, fa ny Baiboly de tenin'Andriamanitra azavahan'ny fanahy masina, miteny amin'ny contexte maro samihafa. Ka aza gaga ianao raha samihafa ny fampiarana ny soratra masina, na izao za mampianatra zao ary miteny, de samihafa ny fandraisanareo an'io amin'ny zava-misy iainanareo tsirairay avy. Fa ny marina voalazan'ny soratra masina kosa de arak'izay hitantsika amin'ny namoronan'Andriamanitra azy tany amin'ny voalohany, fa tsy izay efa fiviliana vokatry ny fahotana izay tantarain'ny soratra sy tantara ao amin'ny Baiboly taty aorianan'ny fahotana. Raha nampirafy ny Ada sy Zila zany ilameka amin'ity tenin'Andriamanitra izay ianarantsika androany ity, de tsy milaza mihitsy fa azo atao ny mampirafy. Ary ny Baiboly amin'ny teny Hebreo de tsy misy soratra mihitsy hoe mampirafy na manao mariazy arak'ilay contexte iainantsika anazy ankehitriny,
Faravakina io Genesis toko fahaefatra io a, ilay Genesis toko fahaefatra ny andinin'ny fahasivy amby folo, raha adika tsotsotra ara-baka teny de hoe naka vehivavy anankiroa ilameka. Mazava ho azy moa zany fa niteraka tamin'ireo vehivavy roa ireo izy de tamin'ny tontolo atsinanana tranainy tamin'izany fotoana izany lay resaka eto. Fa tsy amin'ny tontolontsika malagasy amin'izao taona 2024 izao ka hoe na de malaza ara ny iran'ny mpanakanto hoe vady be sy vady kely lehilahy tsy maintsy mampirafy tompony lakile ozy ny sasany de za ozy le faharoa tsy nangalatra fa nahita latsaka. De ozy ny malaza be koa sasany hoe mizara karatsy sy ry fosy jokera de atsika vehivavy mihitsy zany no mivoy hoe efa io ny zava-misy le lehilahy zany ohatrany hoe tavoanginy lastara ozy zay avy any Majunga zay. Le lehilahy zany ohatrany hoe tsy le lehilahy no nampirafy ny safidy an'ireo vehivavy anankiroa ireo fa le vehivavy indray no atao hoe mpangalabadin'olona hono nangalary noho ny lehilahy be amin'ny sainy sy ny safidiny iny hono nangalarina vehivavy. De madiodio le lehilahy afaka fa ny vehivavy no mpangalabadin'olona. Mbola misy amin'ny fiarahamonitsika malagasy hatramin'izao ny misogynie. Adama tsy naninona fa Eva no nitarika anazy. Isan'ny mpanakanto tiako moa ny nasy tena tsy afeniko zany. Ny anazy zany rehefa mihira izy de zaho tsy anambalira tsolo tiako vao. De hoe na lehilahy na vehivavy samy marary rehefa ampirafesina za vehivavy nanao lehilahy. Tsy hoe tsara feo ara mirana zany fa isan'ny hira tsy de tiatsika loatra reny le hoe tsy normal tompoko io fampirafesana normalizevan'ny fiarahamonitsika malagasy io ara-tsoratra masina araka ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika androany ity. Mamanay tandroy ny antandroy no isan'ny foko minormalize indrindra n'ity resaka fampirafesana ty fa tena tantaran'isy nisy rahavavy mamanay anankiray nanambady atandroy izy de tena hoe nifanaraka izy mivady satria efa tsy niteraka tsony lay rahavavy mamanay tamin'ny fotoanan'ny fanambadiany zareo de hoe anambady hafa ty vadiny ty zany apakatra vady hafa de tena nataony fombafomba nomenany zay rehetra nylainy. Zay moa ny fomba nytandroy hoe rehefa mpiakatra vady faharoa ny lehilahy de anontaniana le vady voalohany inona daholo nomenanao, omby firy, volamena ohatrany ahoana sy ninona omenanao fa apakatra namanao za rahavavinao hono ny atao hoe anarany. De tsy tena arako moa zany zay niatomboan'ny tantara fa narako anazy lasa nandeha tany amin'ilay misy tontonay anankiray zay any Majunga de niaraka taminay teo moa zany le rahavavy mamanay tamin'io fa hoe tsy zakany le nampirafesina na de fomba ny tandroy soamantsara nanaiky izy tsy haiko moa zany zay nifanarahindreo tany na nanaiky izy na tsy nanaiky fa rehefa nampirafy le vadiny tandroy io tsy zakany tsotra zao de lasa izy niala izy vady be hoe tsy mety amiko de misaotra an'Andriamanitra moa zany fa nifanaraka ihany izy roa tamin'ny farany de nisaraka tamin'ilay vady faharoa le tontonay iny zay vao nilamina izy roa zany hoe natereny fomba raha tsy haiko moa zany reny le vehivavy le miteny hoe rehefa mbola azo ny volany na rehefa mody hatrany de tsy rarahiko zay ataony any, tsy haiko hoe fo manao ahoana reny fa za manokana koa aloha zany de mitovy amin'ity mama fara moa ny fiantsonay an'ireo rahavavy mamanay reo, mitovy amin'ity mama faranay ity tsy mba mahazaka an'izany na ampianarina na tsy ampianarina na fomba na tsy fomba ny fampirafesana de lay resaka hoe zo ny vehivavy monko zany resahana foana izy io fa amintsika firenena mahantra sy be kolikoly tahaka ny Madagasikara tsy misy dikany zany resaka zo zany na mananjo an'inona anao na mananjo an'inona zay te ataon'ny mpitondra eo ny ataony fa ny resaka zo tompoko raha mijery ianao ny tantaran'ny droit de l'homme de tsy nanomboka teo amin'ny 1947 taty amin'ny aorianany ady lehibe faharoa tamina tsy ny Nations Unies tsy ny Organisation des Nations Unies namorona ny zo fa ny tantaran'ny resaka zo raha mijery ianao na any amin'ny internet aza de mahita fa ilay fahafahana efa nomen'Andriamanitra hatrany am-boalohany misy ny atao hoe droit naturel tena hoe
ao anaty nomen'Andriamanitra fanana aho mahatsapa hoe tena tsy mety amiko anie zao na de mety amin'ny fiarahamonina ary e. Tena hoe manana raha tena mifandray marina amin'Andriamanitra anao de tsy mila mianatra akory ary araka ny teniko teo fa tsapanao lalina any anatinao hoe tsy zakako zao tsy mety amiko, tsy normaly amin'ny maha olombelona anazy zany amporafesina zany na lehilahy na vehivavy satria tsy zay ny namoronan'Andriamanitra antsika hatrany am-boalohany fa lehilahy ray sy vehivavy ray no natao hifanambady ozy ny tenin'Andriamanitra. Na ahoana ozy ny fiarahamonina, na ahoana ozy ny fomba amam-panao, tsy misy terena zany atsika vehivavy hoe tsy maintsy hiaritra an'io ao. Marina hoe amin'ny fomba fitaizanantsika hoe ray aman-dreny, zagnahary ambonin'ny tany rehefa miteny izy de tsy maintsy arahana mbola be dia be ny nomena vadina tolotra. De hoe tsy mahazo misaraka fa hiaretanao na vy na ho vato tokantrano ny fiafiana de na de fa manao zay tiany atao makarary ihany ny akamaroan'ny lehilahy. De miaritra ao anao vehivavy satria fiafiana noho ny fitiavan-tena n'ilay resahana eo fa tsy ilay fiafianareo roa mba hanatsara ny hoavinareo. Zay le fifangaroana ezahana ahitsy ary izay no hevitry ny teny hoe ada. Ilay anarana hoe ada ao amin'ny testameta taloha araky ny fikarohan'ny teôlôjiana mahay teny hebreo. Io koa moa zany de tena averiko foana sy ampianariko foana. Misy ilay anarana sady misy hevitra, ohatra zao hoe misy anaran'olona ohatra hoe Tina, de sady misy heviny koa lay teny hoe Tina no anaran'ilay olona lay Tina, fa tsy hoe voatery tsy maintsy Tina koa i Tina. Miverina any amin'ilay hoe afo be sy afo be. De ilay ada zany a, lay hevitrany amin'ny mahanarana anazy a, de midika koa hoe tokantrano. Home ozy ny teny anglisy. Ny hevitry ny teny hoe ada, lay vady voalohany de tokantrano, fonenana. Izay no namoronan'Andriamanitra ny Eva ary zay no nahatonga hoe ny lehilahy no mandao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny. Ilay vadiny zany no lasa home, lasa tranony, lasa tokantranony. Fa tsy hoe mody any amin'ny mamany indray le lehilahy, na mody any amin'ny vady faharoa le lehilahy, fa ny atao hoe vady araka ny namoronan'Andriamanitra azy de tokantrano na lehilahy sy vehivavy. Ilay vehivavy no lasa home, fonenan'ilay lehilahy. Izay no hevitry ny anarana hoe ada. Fa ila meka zany amin'ity Genesisy toko fahaefatra ny 9:7-10 ity de tsy afa-po tamin'ilay tokantrano nomen'Andriamanitra azy, tsy afa-po tamin'ilay vady, lay home efa nisy azy, na de fa sady niteraka aza io vadiny io a, fa mbola nitady any Zila. Ary ny Zila koa raha araky ny famaritan'ny teôlôjiana araky n'ilay teniko teo ihany de midika hoe fisalasalana, tsy fiononana. Zay ny hevitry ny teny hoe Zila amin'ny teny hebreo. Uncertain ozy ny frantsay. Tsy anarana fotsiny ihany zany lay ada sy Zila, fa midika hoe tokantrano, trano fonenana ny ada ary fisalasalana, tsy finoana, tsy fiononana, ilay hoe Zila. Izay no nahatonga ny Lameka nanambady anankiroa satria ilay tokantrano, ilay fonenany, ilay vadiny de tsy ampy azy fa mbola ny salasala izy, mbola ny jerijery tany ivelany tany izy. De lasa tsy nahay nionona tamin'ilay tokantrano nomenana azy izy. Izay no nahatonga anazy nanana vady anankiroa, i Ada sy i Zila, fa tsy izay no ampianarina ny kristianina na ampianarina ny fiarahamonina hoe azo atao ny mampirafy satria misy lehilahy mampirafy ao amin'ny baiboly. Ny afatra zany, ny lesona zay azontsika tsoahina avy amin'ny Genesisy toko fahaefatra 9:7-10 momba ny Ada sy i Zila de izao hoe avy amin'Andriamanitra ny fanambadiana
Andriamanitra no namorona ny fanambadiany Adama sy Eva, lehilahy sy vehivavy. Ny fiangonana izay manao hoe fitsofan-dranon'ny fanambadiana dia tsy mpanorona ny fanambadiana. Ny fiarahamonina sy ny fanjakana izay nanao ny hoe mariazy de zavatra efa tapaka anareo avy any, efa nieritreretin'ny tsirairay hoe tena avy amin'Andriamanitra tokoa ve ty no entiny makany amin'ny fanjakana sy entiny makany amin'ny fiangonana, fa tsy ireo no hanery anareo. Izay no mahatonga misy fanjakana samy hafa, samy manana ny definition ny fanambadiany. Aminay aty Californie aty de tena fanambadiana legal, ny lehilahy samy lehilahy, ny vehivavy samy vehivavy. Izay no fanambadiana namboarin'olombelona, fa tsy ilay fanambadiana araka ny namoronan'Andriamanitra azy any amin'ny Genesisy. Aminay aty Californie ty moa zany ny tena fohy be n'ity resaka hoe liberté ty de efa misy an'izany open marriage zany raha ty hoe efa mifanaraka tsara mihitsy ny mpivady hoe anao vehivavy afaka mandeha mitady zay ilainao any koa, de za koa lehilahy koa, le libertinage izay nitoerin'ny Calvin hatrany amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo de mbola miverina indray mandeha aty. Ary indrindra isika fiangonana kristiana afrikanina de isan'ny miverina, satria tao anatin'ny fombantsika, fomba amam-panaontsika ohatra ny tantaraiko teo, fomba ny tandroa ohatra ny nampirafy, de rehefa tonga ny fivavahana kristianina nanitsy tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe lehilahy ray sy vehivavy ray ihany no nanamboaran'Andriamanitra anazy, de mitady hevitra indray ny teolôjiana afrikanina hoe azo atao ny mampirafy satria efa fomba io, misy an'io ao amin'ny testameta taloha. Na ny mifanohitra amin'izay indray manararoatra ny teolôjiana liberala hoe io anie araka ny teolôjiantsika protestanta tsy sakramenta ny mariazy, tsy akinam-pamonjena io ka zay anaovana anazy na mitovy fananana na maromaro no mifanambady de tsy anjarantsika fiangonana ny mitsara an'izany, fa zay ataondreo sy Andriamanitra any de ekena daholo, na de atao ordination na aza ny mitovy fananana sy ny tariny. Tsy any no tiako idirana ary tsy hiditra ady hevitra amin'izany satria efa betsaka ny henoko samy mampiasa an'io tenin'Andriamanitra io araka ny lazaiko teo amin'izay itiavany azy. Tsy tsara aho ary tsy izay ny asan'ny tenin'Andriamanitra, tsy izaho no manana ny fahalalako fa izaho kosa afaka mijara ny teolôjiako sy mijoro araka an'izay. Everiko hoe hitarihan'ny fanahy masina fa tsy tsara ny zareo eto, tsy izay ny asan'ny tenin'Andriamanitra ary tsy izay ny asan'ny teolôjiana. Fa ny andraikitra zay ekeko hoe ny antsoin'Andriamanitra de hitory. Izay ny antony anaovako azy amin'ny teny malagasy ho antsika malagasy. Isaorana an'Andriamanitra moa fa mbola tsy tena hoe sujet brûlant any amintsika ty resaka mitovy fananana ty, fa araka ny ty tantarany Ada sy Zila ao amin'ny Genesisy toko faha-efatra andininy fahasivy ambin'ny folo ty zany, de Andriamanitra no nanorina ny fanambadiana tany amin'ny Genesisy toko faharoa, lehilahy anankiray sy vehivavy anankiray no nataony mpivady fa rehefa tafiditra ny fahotana ao amin'ny Genesisy toko fahatelo de nanomboka nampirafy ny lehilahy aty amin'ny Genesisy toko faha-efatra. Io lay tenin'Andriamanitra descriptifa fa tsy prescriptifa. Ny hafatra faharoa de izao hoe rehefa tafiditra ny fahotana araka izao tenin'Andriamanitra izao de betsaka ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony mitranga na ao amin'ny tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina. Ny fampianarana protestanta tompoko de manavaka tsara ilay fahotana au singulier, ilay fahotana nolovaintsika tamin'ny Adama sy Eva, tahaka ny Kaina niteraka ny Sema araka ny endriny sy tahaka ny tareny amin'ny Genesisy toko fahadimy, zany hoe isika olombelona rehetrarehetra de teraka mpanota notorotoroina tamin'ny ota. Zany hoe mpanota isika ilay fahotana singulier nolovaina de tsy mitovy amin'ilay fahotana pluriel zay tanterahan'ny tsirairay sy tanterahan'ny fiarahamonina. Amin'ity volana janoary ty moa amin'ny fiangonana zay misy ana aty Berkeley
First Presbyterian Church of Berkeley, zany hoe amin'ny fiangonana presbyteriana ty Berkeley no mivavaka am'izao de ny azo moa zany misy fotoana izy manaraka perikopa, nianarantsika tamin'ny heriny koa ny tantaran'ny perikopa, de misy fotoana izy sady mampifandray ny perikopa amina karazana thème ohatra ny ataony FJKM any Madagasikara hoe misy lohahevitra isam-bolana, de ny lohahevitra ianaran'ny fiangonana zany amin'ity janvier ty ka hatramin'ny fin mars de ny amin'ny fahotana. Fa io koa de zavatra hitako fahasamihafana misy amin'ny fiangonana lazaiko hoe tsy ataoko hoe tandrefana sy tatsinanana intsony fa ataoko hoe conservateur sy libéral. Raha mampianatra momba ny fahotana zany ny fiangonana zay misy anay aty de misy malaza be mo tany amin'ny taonjato fahadimy amby folo tany misy an'ilay hoe fahotana mahafaty fahotana mahafaty anankifito. De fantatsika malagasy koa hoe misy zany mieritreritra hoe fahotana mahafaty de misy fahotana tsy mahafaty ozy ny eritreritrantsika olombelona hoe fa ny tiako lazaina zany de zao hoe ilay fahotana ianaranay amin'ny fiangonana io zany de tsy mitovy amin'ilay fiheverantsika anazy ihany hoe ilay fahotana au singulier mahampanota iny moa zany efa mazava iny indrindra ho antsika protestanta fa ilay fahotana zay safidiny tsirairay koa de mbola samy hafa koa io amin'ny fijeriny fiangonana samy hafa anazy. Ny zarako an'izay le hoe fahotana mahafaty anankifito zay hitondrana ny fampianarana zay, ny hitondran'ilay fiangonana anazy moa zany tsy hoe ireo fito reo ihany zany no atao fahotana satria nanomboka androany mihitsy io série io de nazavain'le pastora tsara mihitsy am'izao fanombohana ny série zao hoe tsy ireo no fampianarana kristianina momba ny fahotana fa miainga avy am'ireo lay fampianarana fa ny tena fampianarana kristianina de mifandray am'ilay fampianarany Jesosy Kristy. Jesosy de ilay fampianarany zay voatantaran'ny Matthieu ilay fampianarana tany an-tendrombohitra amin'ny Matthieu 5 ka hatrany amin'ny 7 zany no entina anazavany lay fahotana au pluriel io. Zany hoe misy ny atao hoe fahotana ataon'ny olona tsirairay lay hoe faniriana any anaty, fitiavam-bola tafahoatra, fijangajangana, fitsiriritana. Ireny le ny an'ny tsirairay reny tsy de voaresaka antsika fiangonana any Madagasikara loatra. Fa ilay fahotana sosialy lay efa vokany miseho aty ivelan'ilay hoe fampirafesana, mitovy fananana, ilay fahotana lay efa vokatry ny fahotana au pluriel zany no everitsika atakena hoe mpisotro toaka, mamolava, mpamono vady, fa tsy ilay fototra any anatiny. Miainga avy amin'ny tsirairay tsy ihany zany no ezahantsika indrindra isika mpitory-teny sy mpampianatra soratra masina ampianarina fa ilay vokatra aty ivelany. Ny fahotana sosialy anie tompoko de vokatry ny ataon'ny tsirairay aty ivelany mitambatambatra no mahatonga ny firenena ray manontolo lasa miaina ao anatin'ny fahotana tanteraky. Ary ny zavatra tsy karitrako moa amin'ny maha-teolojiana feminista nahatra any ampianarana ao anatina tontolo efa patriarkaly, efa lehilahy mpijangajanga ny akamaroany, efa papirafy azafady, efa mpanao tsinotsinona vehivavy no mbola ampianarina hoe ianareo vehivavy manekeno vadinareo ka mahatonga antsika vehivavy maro manaiky ho daroana, manaiky efa tsy omena fitiavana, tsy omena vola, efa tsy ajaina, efa atao tsinontsino, efa tsy fonenana tsony ilay tokantrano fa fanasana lamba maloto fotsiny. De eritreretintsika hoe avy amin'Andriamanitra no iaretana an'izany. Fa tsy ampianarina lay mahatonga ny hoe ilay lehilahy zay tsy mahafantatra akory ny hevitra ny atao hoe vady, fonenana efa nandao ny ray aman-dreny ianao, efa nandao ny tontolonao tany aloha anao hikambana amin'ny vadinao, tsy misy mampianatra an'izany ny akamaroany
mpitory-teny sy mpampianatra na isika vehivavy aza, ary tamin'ny expérience-ko manokana de tena nampahory ahy loatra. De izao hoe rehefa tena nandalo ady aho tao anatin'ny tokantrano za moa zany mba isan'ny nandalo tao anatin'ny fiaina tokantrano mihitsiny na de tsy naharitra aza. De ny vehivavy no tena mampianatra anahy hoe iareto fa io ny fiainana, io ny vehivavy, tsy vehivavy ianao raha tsy maharitra an'io. Tsy mba nahitako fiadanana tsy nahazahoako hery, fa vao mainka miha mahia miseho aty ivelany mihitsy ny fahoriako. De ny tena nanaitra anahy, ireo lehilahy indray ireo tena hoe nandray anahy ho zanaka ho tena hoe ray aman-dreny no manazava kokoa ny saiko ara hoe tsy ara-tsoratra masina ny aretanao ny zavatra efa tsy ao anatin'ilay cadre mahatokantrano azy tsony. Fa na de tsy sitrak'Andriamanitra aza de manan-tsafidy ianao ny miala rehefa tsy mifanaraka amin'ny mahatokantrano kristianina anazy tsony. Tiako tenenina amin'izany de zao, isika vehivavy mihitsy indraindray no mamotika sy vao maika manambany atsika hoe efa io ny atao hoe vehivavy e. Nalahelo be aho sady gaga ihany tamy rehefa le vao vita mariazy de tonga ny olona miarahaba de mareta tokantrano de maherezy de hoy za hoe fa ahoana nga moa andeha hijaly ny diako ato. Tsy zany anie ny diako anambady tsy hoe andeha anaiko hitsakitsana ny diako miroso amin'ny fanambadiana. Ka ozy ianao hoe mahereza de miareta. Tsy midika zany hoe andeha hitady fiadanana koa hoe ny anambadiaka ikiadanana, ny anambadiaka iterahana, tsy izay fotsiny koa ka hoe fa nahazo zanaka moa izy iny de tsy niraraha intsony, tsy izay ny fanambadiana kristianina tompoko. Fa ny lehilahy sy ny vehivavy izay natambatra Andriamanitra de natao hiaraka hitady izay hahasoa ny lahy hanao izay hahafa-po ny vavy ary ny vavy hanao izay hahafa-po ny lahy. Ilay manaiky sy mitia de tsy hoe ny lehilahy ihany no natao mitia ny vehivavy, fa ny vehivavy tsy maninona na de tsy tia ny vadiny. Tsy hoe ny vehivavy ihany no natao hanaiky ny lehilahy, fa ny lehilahy tsy maninona na de tsy manaiky ny vadiny, fa natao hifanaiky sy hifankatia. Ianarantsika amin'ny Atsipiriana zany amin'ny tantaran'i Abrahama sy Sara, satria tsy ampianarina mihitsy fa Andriamanitra de naniraka ny Abrahama hanaraka ny tenin'ny Sara, na de nasainy Sara hoe asaivo mandeha any io vadikelinao Iagara sy ny zanany io. Ohatrany hoe efa niteraka moa za zay ny fahazahoako anazy na tonga natafotoana tamin'ny voalohany rehefa namaky an'ity tenin'Andriamanitra ty, tsy naharaka contexte hoe rehefa Sara zany nahazo an'le zanany de tsy niraraha intsony le vehivavy le nazahoany vadiny zaza, fa tsy izay io tenin'Andriamanitra io. Fa rehefa niteny Sara de tsy avy de hoe nanaraka fahatany koa Abrahama ohatrany nataony Adama tany amin'ny Sahaedena. Fa niandry ny sitrapon'Andriamanitra zareo, Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'ny Abrahama hoe arao ny teon'ny vadinao, ekeo ny tenin'ny Sara. Zany hoe hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra koa fa Andriamanitra de maniraka ny lehilahy hanaiky ny vadiny. Ary hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra koa fa Andriamanitra de maniraka ny vehivavy hitia ny vadiny, fa tsy hoe sens unique ny ray mitia foana de ny ray manaiky foana. Fa mifanaiky sy mifankatia araka ny fitiavan'Andriamanitra. Ary na ny vehivavy manambady tarihiny vadiny aza de ambara ny soratra masina tsara hoe raha mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fitarihany vadinao anao de manaraka ianao. Fa tsy izao rehetrarehetra zao na de fa famonoana ny tena, ny vatana, ny saina, ny fihetseham-po, tsy avela mifandray amin'olona. Andriamanitra tsy nanamboatra olombelona tsy hifandray amin'olona zany ka hoe tsy avela ny vadiko za miaraka aminao de manaiky ozy ny tenin'Andriamanitra. Efa tsy fitarihan'ny fanahy masina zany, ny ainako zany. Hoe ianao de any ivelany any foana amin'reto sokotosokotonao reto foana ny andanianao andro de navela mihitsy ny hatramin'ny asa fanompoana satria manaiky ny vady hono.
Tsy izay ilay fanekena ampianarin'ny soratra masina fa hatreo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny afatra lehibe indrindra ho antsika vehivavy zany dia izao hoe natsoan'Andriamanitra handray anjara amin'ny famonjenantsika sy ny tokantranontsika koa isika vehivavy. Izaho manokana dia tsy mahamenatra ny milaza hoe divorce fa tsy ireharehako zany satria tsy zavatra tsara izany. Fa rehefa hitako kosa hoe efa tsy afaka hanao n'inon'inona intsony io koa tsy hoe indray mandeha fotsiny ohatra nanao erreur ilay vady dia iny afa lasa. Fa manontany tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Isika vehivavy tompoko dia antsoin'Andriamanitra hamonjy ny zanantsika sy ny tokantranontsika tsy voatery amin'ny alalan'ny fiaretana famonoana mijanona ao anatin'ny tokantrano izay efa tsy tokantrano intsony ny anarany, efa tsy ada ilay fonenana intsony ny anarany rehefa misy zela ilay vehivavy hafa fampirafesana sy fitsiriritana hafa tsy fihononan'ilay vady ao aminao intsony eo amin'ilay tokantrano. Efa tsy tokantrano kristianina intsony izany misy fampirafesana izany. Ary na Jesosy aza no miteny hoe afa-tsy noho ny fijangajangana ihany ao amin'ny Matio, tsy mbola nanaiky an'izany fijangajangana izany mihitsy ny tenin'Andriamanitra tompoko. Izaho manokana moa zany dia tena hoe ny fiarahamonitsika malagasy dia miteny hoe za zany talohan'ny nanambady sady hijoroako vavolombelona tsy sanatria hanamarinako tena efa intelo any nandasaika ho alaina vady. Dia hozy mamanay sy zandrinay amin'izay taminah hoe raha mbola tsy izy koa ty fahaefatra ty dia tena anao mihitsy ny misy problème angamba fa tsy ireo lehilahy te haka vady anao ireo satria ny zavatra tsikaritako zany amina expérience-ko manokana dia zao hoe hafa mihitsy le lehilahy amin'ny voalohany dia tena hoe mifampiresaka nareo dia mifandamina ny resaka rehetrarehetra fa vao manomboka amin'izay hoe hiroson-dao amin'izay ary hiroso amin'ilay fanambadiana dia miova tanteraka amin'izay le lehilahy rehefa avy eo. Zay moa ny fomba fijeriko anazy fa mino aho fa mety misy fiovana koa ngamba aminahy. Fa ny tiako tenenina dia zao hoe tsy hoe rehefa nifanaiky iny nareo ka efa tsy mifanaraka amin'ilay zavatra ny fanekena intsony ilay zavatra iainanao dia hoe mamenatra ny misaraka dia hitady hafa indray ve? Fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony, rehefa tsapanao ao anatinao hoe efa tsy izy intsony izao zavatra iainako izao dia tsy idealy, fa tsy fahotana, tsy afo be ny misaraka tompoko. Tsy izay zavatra ataonao ety ivelany no mahafahotana sy tsy fahotana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, fa ny fototra ao anatin'ny ny fonao no jeren'Andriamanitra hoe mbola nony amin'i Jesosy ve? Sa araka ny anaran'ny ada hoe rehefa misy trano fonenana dia izay, satria betsaka ny vehivavy malagasy tsy nanana opportunité izy haleo tena tsy afaka miasa dia hoe raha hisaraka eto reto zanako reto tsy ho velonako samirery dia hiaritra ato safidinao zay. Na tsy manan-tsafidy ohatra anao fa hoe noho ny situation-nao zay fa aza terena hoe izay no sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe trano fonenana fotsiny hananana sakafo sy tafo isitrihan'ny loha ilay mahatokantrano ilay hevitry ny anaran'ny ada. Ka mahatonga ny sasany mieritreritra hoe na dia hanambady vazaha le efa antitra be reny ara tsy maninona fa azahoana viza, azahoana tany honenana, azahoana trano fonenana dia sitrapon'Andriamanitra. Ny tokantrano tompoko dia tsy vitany hoe nifankatia fotsiny tamin'ny voalohany
de nisoratra tany amin'ny commune, de nitokana trano, de vita fanamasinana tany am-piangonana de tsy mahazo misaraka mandrakizay doria fa fahotana. Fa ny tena tokantrano, ilay fiarahana miombona nofo iray ihany, de mahakasika lafin-javatra maro. Ny voalohany amin'izany de ilay fitiavana. Mbola mifankatia ve ianareo roa fa tsy hoe ianao rery sisa no tia de ianao rery sisa no miaritra, fa ila meka efa nandeha nitady zela any ivelany any izarano ny fitiavany. Ka ozy ianao hoe tavoanginy lastara io miverina amin'ny tompony any, efa lany any ivelany any lay ranony matsiro lay vidiana, ilay tavoangy fotsiny tsy misy n'inona no tonga ao aminao, de ozy ianao hoe miaritra nohony amin'i Jesosy aho, aza fangaro tompoko ny fiaretana nohony amin'i Jesosy sy ny fiaretana nohony efa tsisy azonao atao intsony fa nisafidy ianao ny hijanonao. Efa tsy misy fanajananao intsony, efa tsy arahana intsony ilay fanarahana hoe aoka ny mpivady tsy isaram-pandriana afa-tsy amin'ny fotoana hivavahana ihany, efa ianao irery ihany no mijanonao mandritra ny firy andro, firy herinandro, firy volana, firy taona, de ozy ianao hoe vadiko foana iny fa efa nomen'Andriamanitra efa nekeko teo amin'ny alitara. Ianao no tompon'ny fanekena amin'izany fotoana zany fa tsy ilay Andriamanitra intsony. Ah, rehefa mbola manome vola izy ho anay mianaka, devoiran'ny lehilahy tompoko ny mamelona ny zanany, na vadinao izy na tsy vadinao, satria zaza naranareo roa nanamboatra iny. Na isaraka ary ianareo de devoirany zany fa tsy hoe satria mamelona ny zanany izy de bloqué miaraka aminy eto za. Efa tsy mifanaraka ntsony amin'ny hoe ny isan-jaza, misy vehivavy de teren'le lehilahy foana, za mbola te hiteraka fa rehefa tsy hiteraka ntsony ianao de hitady any ivelany any za. De hoe miteraka forcé fotsiny mody atao an'izay, betsaka be ny vehivavy fantatro hoe zay hono ny ataon'le lehilahy excuse andehanany any, de iny ianao fa tsy maintsy anaiky koa. Zay no mahatonga ny lalao samihafa amin'ireny lalonan'ny mariazy reny hoe mifanaraka tsara aloha any am-boalohany, firy ny isan'ny zanaka eritreretintsika. Fa tsy hoe efa te hanao zay tiany atao any izy de mody lay zaza no atao excuse. Ny fanambadiana zany tsy vitany hoe fitiavana fotsiny, tsy vitany hoe manana trano fotsiny, tsy vitany hoe mamelona fotsiny izy, tsy vitany hoe manome zanaka fotsiny, fa mahakasika lafin-javatra maro iarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Tsy misy fitiavan-tena tahaka ny lameka hoe tsy ampy ilay fonenana lay ada, de hitady zela any ivelany any izy satria miroro saina, mbola tsy mahafa-po anazy tsara, de ilay voalohany no hiaritra eo foana. Tsy ara-tsoratra masina zany tompoko, ary tsy nohony amin'i Jesosy aza mody ahilika any amin'i Jesosy, fa ny devoly koa de mampahory anao. Hitako loatra zany tamin'ny aretako zavatra efa tsy araka ny soratra masina tao anatin'ny fiaina-tokantranoko, fa na ny fiainam-panomponao ara tsy mandeha amin'ny lohany intsony satria ory ny fonao, tsy mifantoka ny sainao, na ny fianarana teolojia nataoko tamin'izany fotoana zany rehefa tsy nilamina ny fiaina-tokantranoko de tena tsy nandeha. Tsy misy zavatra mandeha eo amin'ny fiainantsika rehefa ny saina sy ny fontsika vehivavy indrindrandrindra no tsy milamina. Ka aza afangifangaro, aza fitany devoly tsony isika vehivavy izay mianatra ny soratra masina, hoe ekeny soratra masina ny fampirafesana. Zany Jesosy zany nalaza be mihitsy moa tamin'ity herinandro ity ny Jesosy mitsara, Jesosy mikapoka, Jesosy mandefa afo, Jesosy masika. Tsy manao an'izany Jesosy fa fitiavana Jesosy tompoko. Zanak'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra ianao, tezainy ampitiavana ianao fa tsy tezainy amin'ny daroka zany, tsy tezany amin'ny afo zany ianao, tsy tezany amin'ny vady mampirafy zany ianao, fa tezainy amin'ny fitiavana. Ny fizahan-toetra, ny fahasarotana de tsy maintsy andalovan'ny fiainana rehetra, ary ilaina ny faharo-po, ilaina ny fandeferana, ilaina ny mamela,
Fa na Andriamanitra ara de manisy farany ny famindram-pony, manisy farany ny fandeferany. Am'izao fiainana eto ambony tany zao ihany ianao no mahazo mibebaka, fa rehefa tapitra ny eto de ho avy tokoa lay tena afo be. Misy fetra ny tompoko ny zavatra rehetra fa tsy ny soratra masina no ampahoriana sy amonoana antsika vehivavy hiaritra ny efa tsy zaka ntsony. Mandefitra anao ndray mandeha, mandefitra anao faharoa, mandefitra anao impito amby fitopolo. Tsy mety tonga kristianina mihitsy. Tsy mety mitia sy mandray anao ho vady araka ny soratra masina mihitsy. Ilay vady tahaka an'izay nataony Lameka eto, de hoy ianao hoe avy amin'Andriamanitra io. Tsia tompoko, avy amin'ny devoly ny fampahoriana antsika vehivavy, ka mila miady amin'izany devoly mampahory antsika vehivavy zany isika. Fa tsy ilay devoly koa no mbola mamitaka antsika hoe avy amin'Andriamanitra io. Tsia tompoko, avy amin'ny devoly ny fampahoriana ny vehivavy, avy amin'ny fampirafesan'ny lehilahy, ka Andriamanitra irery ihany no afaka mamonjy anao ho afaka ao anatin'izany, ka enoy ny feon'ny fanahy masina, enoy ny tenin'ny soratra masina izay mampianatra anao ny tokony ataonao, fa tsy ny hena maso olona, tsy hena maso ny fiangonana, tsy fitadiavanao fanamarinana ho anao no hahafaka anao, fa ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra izay hitarika anao sy hanafaka anao amin'ny fampahoriana izay ataony devoly izay tsy te hahasambatra anao fa te hamotika ny fiainanao. De ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.